Hoarahanao misimisy kokoa ao anatin'ny fandarana resape afaka fotoana fohy moa ny mahakasika ny kongresy ny HVM iny ka manasanao dia miloha avy hatrany izay atao amin'ny fahitalavitra ma-TV. Ho toizantsika amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety kosa ny vaoantsika amin'izao hariva izao. Taorian'ny fifidianana indroa taona dia ny 4 novambra sy ny 9 desambra 2024 Tafatsangana ny birao vaovao mandrafitra ny holafitry ny mpanao gazety. Nandray ny asa nanomboka androany ny mpikambana ao anatin'ity holafitry ny mpanao gazety ity izay tarihan'ny filohany Rakotonirina Gérard azafady izay lany tamin'ny fifidianana izay notanterana ny 9 desambra lasa teo. Anarina ny asa fanaovan-gazety ametraka amin'ny firaisan-kina eo amin'ny fianakaviam-be mpanao gazety hiady amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Ireo no lara-pahamehana ho an'ny mpikambana vaovao amin'ny holafitry ny mpanao gazety raha nambaran'ny filohany Gérard Rakotonirina nandritra ny lanonam-pametrahana amin'ny toerany ny mpikambana ao amin'ny birao ny OGM. Sin fahalalany no gazety ao tarihan'ny asa ka tsy anaiky mitsindry amin'ny endra tsara na aveza na avianisa evizana satria mamitona ny fanateranao gazety ny asa amin'ny radosy ireo mitsindry amin'ny saraka eny mbola to ka mbola politika ihany fa zon'olom-pirenena to ny mahazo ny vaovao marina vomarana ao anatin'ny fanajana ny etikesiny deontolodzia. Fanampy lehibe hotratrarana ka agatahana fahametrahana avy amin'ny fampiara-mondanto rehetra ivelan'ny tontolon'ny asa. Ary satria tsy mitoka-monina ny mpanao gazety sy asa mpanao gazety fa miara-monina amin'ny androany dia ivelana fahitana vaovao koa ny fiara-miasa amin'ny filolafitry ny mpanao gazety izay tarihako amin'ireo androany samihafa. Miara-miasa amin'ny tokona fanjakana isany mbaratona. Miara-miasa amin'ny antoko politika ao anaty na ivelan'ny fitondrana. Miara-miasa amin'ny fiarahamonim-pirenena tokony ny mpitandro filaminana, ny fitsarana sy sisa indrindra ireo vahoaka malagasy mpanjifa vaovao afakatsika. Omenalana ihany koa ny fiara-miasa amin'ireo maso vahiny sy ireo savantaray sy ampirenena sy asokajiny satria tsy nareantsika ireny zareo tamin'ny tatsoroka teknika tamin'ny sarafa sy aravola nentina hoarana ny asa fanaovan-gazety na lefeo azy ny fahampalan'ny lafitra izay mpiamivadana ny asa fanaovan-gazety. Mariana fahitana mpikambana 5 ao anatin'ny filakevitry ny holafitry ny mpanao gazety. Gérard Rakotonirina no filoha, miary Rasolofo Artsaona ny sekretera jeneraly, Joseline Tiava ny mpitahiry vola, ho an'ny filoha lefitra Didira Tsimbazafo ho an'Antananarivo. Roger Andrenambina ho an'ny Fianaratsoa, Janus Raembisoa Thomasina, Tony Josoa ho an'ny Mahajanga, Marie Pascal Rakotondrasoa ho an'ny Fianaratsoa ary Dodé Deli Rarivson no filoha lefitra ho an'ny Toliara. Ankoatr'ireo dia manapona ny olotsaina iray avy ny faritany enina teo aloha. Tapitra hatreo arak'izany ny asa mpikambana amin'ny voamera mpikarakara ny fifidianana ho mpikambana ao amin'ny OGM. Teny amin'ny Pont d'Orivatona natotosana lanonam-pametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny mpikambana amin'ny birao ny OGM. Lanonana izay natrehany ministry ny serasera, ministry ny tontolo iainana sy ny ala, mpikambana tamin'ny OGM teo aloha sy ny tompona orinasa serasera.